Lakitra ihany mbola hotoizantsika ao anatin'ny ireo hototsain'ireo fikambanana eny anivon'ny fokontany samihafa eny. Ho an'ny teny Ambomiandrara dia nikarakara fananana ireo mpilatsaka hofidiana ho sombavam-bahoaka. Anisan'izany Andriamatoa Ralitera Andrianandraina izay nanohana ireo tanora ao amin'ny boriboritany faharoa ka nikarakara izay fananana baolina kitra izay nitanterahana androany ny lalao famaranana. Ny ekipa mpanambomiandra voalohany manao akanjo mainty amin'ny sary nandrombaka ny lela vola sy vetsy ariary rehefa nandresy ny ekipa mpanambomiandra faharoa taoriny ny fantakana tiro but amin'ny isa 3-0 nandritra ny lalao famaranana ny tournoi fifankatiavana izay nokarakarain'ireo tanora ao amin'ny boriboritany faharoa izay notohanina Andriamatoa Ralitera Andrianandraina izay kandida mirotsaka solombavam-bahoaka ao amin'izany boriboritany faharoa izany. Nisaraka ady sahala rainray ny rotota tao anatin'ny fotoana ara-talàna. Ny zavatra hitantsika ary hitantsika amin'izao tontolon'ny tanora zao dia zao ve no kianja afaka ilalovan'ny ety amin'ny boriboritany faharoa. Anisan'ny zavatra mampalahelo izany misy volavolan-dalàna izay apetrako momba ny tanora ilay ataoko hoe contrat adhésion jeune. Io dia mametraka an'ireo tanora izay hivoaka avy eny Ankatso mahavita fianarana ambony na vita fianarana fotsiny dia roa orinasa izay misy eto Madagasikara dia tokony andray farafahakeliny indrindra 300 isan-jatony ny tanora ao anatin'ny io orinasa io. Satria matoa miteny izany tena tanora no petsaka anisy eto Madagasikara ary indrisy fa mampalahelo fa ireo tanora ireo tsisy mpiaraka tokony hananasy ireo raha tsy mametraka an'izay volavolan-dalàna izay dia tsy ho azo asa mihitsy ireo satria hodikodin'ireo fa olona ataontsika hoe fa manana traikefa ao anatin'le orinasa. Faharoa manarak'izay aleo karakaraina ny tanora ho avy amin'ny firenena ireo. Ho fiaraha-mifaly amin'ireo mponina ao amin'ny boriboritany faharoa dia nanolotra omby mifahairay Andriamatoa Ralitera Andrianandraina ho fiarahana amin'ireto mponina ao amin'ny boriboritany faharoa ireto. Zavatra voatsirambony tanana io omby io amin'ny foantsika malagasy dia hoe nofokena amin'ny tapevanana hiaraka hifety amin'ireto vahoakany boriboritany faharoa reto izay mizara voatsirambony tanana vitsivitsy hoentina sy hanolotra ny loka ho an'ireto joueur izay lalao reto. Indrindraindrindra firalahiana moa ny lazaiko tao hoe ny kilalao reto après ny malagasy izay tariketrako. Ny faharoa ny nofokena amin'ny tapevanana dia fombantsika malagasy izay. Nanome toky ary ny mpikarakara fa mbola hotohizana izay fananana baolina kitra izay atao anatin'ny boriboritany faharoa ary hoezahana handray anjara avokoa ireo fokontany rehetra.